fijoroana ovavolombelona, ny hery ny finoana, famantarana sy fahagagana. Ho voninahitran'Andriamanitra ny ahafahana amin'izao vavolombelona eto mba mifanasitranana. Za io dia tratran'ny desirure noho ny sport be loatra tamin'ny fahatanorana. Rehefa nentana tamin'ny dokotera zany izy io rehefa nampalemy atao anatin'ny telo volana tamin'izany fotoana zany dia hoe tratran'ny desirure ianao ty tongotra akavity dia izy io tsy afaka netsika mihitsy tamin'izay dia efa mba sitrasitrana kely nentana tamin'ny tsaboana tamin'izay fotoana mahazavatra marobe tamin'ny taona 27 zany ry avako malala efatra amby 70 taona zany zao narariny izy io maro ny fitsaboana natao nentana tamin'ny fombandrazana nentana tany amin'ny dokotera maro isan-karazany fa tsy nisy fahombiazana mihitsy fa rehefa mipetraka zany dia tsy afaka mipetraka fa tsy maintsy akia zavatra ekinana foana raha mipetraka ambony tory io zao mipetraka ambony hazo io dia tsy maintsy miankana amin'ny hazo fa roa tsy afaka mitsotro tongotro rehefa mipetraka fa tsy maintsy somary miforiporitra kely foana fa rehefa ny ainy ny toroteny fampianarana tamin'ny radio zany hatramizay dia nefatra zao mivavaka teto tamin'ny andro sabata dia nanaraka radalana nanaraka tsara ny reny le fitsofana trompeta sy sisy reny dia rehefa tonga kosa reny ny toroteny androany dia araka niny hoe etseo metse anao araka ampitomboy finao dia metse anao dia metsehako lizy tsy nalina tsony afaka mifotra zany zao le tokotro afaka mifotra lizy afaka mitsotra lizy afaka mifotra faroa manaraka zay ndaso aloha io aonoarany misy le izy aizany caméra afaka mipetraka zany zao tsy misy enkinana afaka mitsotra afaka mivokona afaka mitsotra afaka mivokona afaka mipetraka vonahitra ho an'Andriamanitra vonahitra ho an'i Jesosy ny finonoana vonjy anao tongava aminao soamansara avalona ny tantara rasinao lefa anaty ranomasina ianao kosa isandratra aminaran'i Jesosy tompo n'Andriamanitra vonahitra amen aretina 470 taona fijoroana ovavolombelona, ny hery ny finoana, famantarana sy fahagagana.